Tomboko lasy tomboko vavy am-pifaliana tanteraka indray no androsoanao tokantranonao amin'ity alarobia ity fotoana ifanomezantsika anarahanao ny fandaharana Sahila Soa eto amin'ny fahitalavitra MBS. Mazava loatra fa ihany koa amin'ny onjam-peo 10.4 FM ity fandarana ity ary arahany vahoaka be dia be amin'ny tambazotra ihany koa moa satria dia mbola tsy afaka miparitaka any amin'ny faritra satria tsy tafiditra ao anatin'ireo televiziona satelita noho ny zavatra rehetra fiarahantsika malala dia amafisina sy antitra anterina izay fiarahabana antsika rehetra izay miaraba antsika rehetra ihany koa na tratra sy na paska 3 ary dia mba tena ho paska fandresena ho an'ny malagasy rehetra ny izay efa tena miaina ao anatina fahasahiranana tanteraka, miaina ao anatina tena hoe mangidy ary miatra hatrany anaty vilany, miatra mankoditra ny fahasahiranan'ny malagasy fa dia irina sy ivavahana indrindra ny mba hananan'ny malagasy tsirairay avy izany fandresena izany indrindra tao aorianan'ny fanamariana izay paska izay. Toy ny mahazatra tokony iarahako manolotra amin'ny namana Clémence Rariny irina ny fandaharana fa noho ny antony manokana moa izany indrindra amin'ny mahafoloan'ny fikambanan'ny taxi eto Antananarivo renivohitra azy dia misy ny raharaha izay tsy azony ialana amin'ity androany ity ary dia manararaotra amin'ny kompatanana azy no manararaotra ihany koa mirary soa mba ahitany rariny ao anatin'izany zavatra izay karakaraina izany ary raha tsy misy ny fiovana raha sitrapon'Andriamanitra tokony tafaraka ety ihany izay mirahavavy amin'ny herin'ny anio toy izao atao anaty fandaharana fa ho amin'ity anio izany dia ny tenako Lili Rafaralà no hiaraka amintsika amin'ity fandaharana ity. Tsy hay na izany na tsy izany ny tsy hitondra ny teny fampiononana sy fiaraha-miora ihany koa amin'ny namana Rina Rabemananjara izay niarahantsika rehetra nalala fa namoy iray mpianakaviana, ny iray mpianakaviana izay tsy hafa moa fa ny pasteur Rabemananjara Jean Risson izay nitandrana nandritra ny fotoana lava ny Ambatofotsy Avaradrano dia mampahery ny namana Rina Rabemananjara izany Rina mianjady izany Andriamanitra no ampitraka hanasitrana ny ratra fa indrindra hameno ny banga izay navelany izany iray mpianakaviana nomen'Andriamanitra tombony andro nandritra ny fotoana lava be efa nirahana taminareo izay koa dia mampahery sy mampionona anareo izahay sy ny mpanaraka ny fandaharana Sahila Soa rehetra amin'ity alina ity. Izay no ela fa andao atsidika aminao hoe anahoana ny endriky ny fandaharana ary amin'ity androany ity. Ny fandaharantsika dia handray vahiny anankiroa amin'izao alina izao. Nirasanay mirahavavy tato anaty fandaharana hoe ny fandaharana Sahila Soa dia ezaka hitatitra aminao ny zavatra misy eo anivon'ny fitantanana Antananarivo renivohitra satria mpanolotsain'ny tanàna izahay no manotra ny fandaharana. Efa nolazaina taminareo ihany koa tamin'ny herinandro sy talohany niatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany tamin'ity taona telo olotsaina eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra ary tao anatin'izany indrindra no nandinihana ny compte administratif, nandinihana ny budget additionnel ary ny anona ny tatitra ny entin'ireo tale samihafa ivony izany mpanatanteraka eo amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra izany. Araka izany dia iresaka tanàna Antananarivo sy ny manodidina isika amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana ka ny namana mpanolotsain'ny tanàna Papalala na Randrenjarminy Malala izay mpanolotsain'ny tiako Madagasikara ihany koa izy io atao Antananarivo renivohitra no vahintsika voalohany atao fandaharana amin'ity alina ity. Tapany faharoa indray dia somary hiditra amin'ny sehatra tantara kely isika mpanao gazety namana Lucien Naifson izay mpanao gazety ao amin'ny radio feo Merina hitafatafa amintsika eto hamerina tantara izay tsara ho fantatry ny rehetra ihany koa satria tsara ho marihana fa ny tantara rehefa miova dia manova safidy ary amin'izao vanim-potoana melohan'ny fifidianana izao dia iverina fa zava-dehibe ny ahafantarany tanora rehetra indrindra ireo nouveaux électeurs ireo mpifidy vaovao feno taona ny ahafantarana hoe inona marina moa ny tena zava-misy teto amin'ny firenena mba hitsiriana izay fitiavan-tanindrazana any am-pony tsirairay izay melohan'ny fifidianana. Fa toy ny mahazatra ary dia horonan-tsary fanadihadiana reportage no anomboantsika ny fandaharana amin'ity alina ity aorian'izay dia ho arosontsika avy hatrany ny vahiny voalohany dia tsy izy akory fa ny mpanolotsain'ny tanàna Papalala. Dahoary. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanam-bola eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ary manam-porofo izany fivangongon'ny fako manerana ny tanàna sy ny faratsiany lalana. Tsy mangarahara ihany koa ny fitantanana ireo vola miditra ao amin'ny commune ary nampanolotsain'ny tanàna tsy mahazo tatitra ara-bola mazava avy amin'ny fiadidian'ny tanàna.
vola mitetina 12 miliara ariary amin'ny vola 7 miliara ariary miditra amin'ny kitapom-bola komina no atokana analana fako. Mampametra panontaniana ny ampiasana ireo vola be ireo raha fivangongon'ny fako manerana ny arivony hojerena. Fatrapanenjika amin'ny bentanana teo aloha ny mpitantana ny komina amin'izao nefa tsy navita nampandrosana Antananarivo mihoatra noho ny mpitantana teo aloha akory. Tsika raha mijery ny tanàna Antananarivo tsy voaroaka ny fako simba ny lalana feno lavadavaka tsy voatao anatin'ny ray volana fa efa maharitra mambolana maro resa-bola no antony. Misy tsy mangarahara ato ary tsy amena ny mpanolotsaina mihitsy ilay tena marina. Mantany zay resa-bola rapport d'activité misy hoe zao ny nataonay, zao ny asanay, nanao anteny. Non, tsy niasa fa resa-bola ny resahana ao anatin'ity session ity dia resa-bola ny ilaina fantarina fa tsy nahazo tena mangarahara mikasika amin'izany. Ponina Antananarivo mila miomana fa mbola hosahirana tsika raha zao fidiram-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo zao. Resaka vola ny resaka eto, resaka fitantanana ny resaka eto dia hoy hoe raha nisy angamba ny be ny tanàna voahenjika indrindra fa lazaina fa tsy miasa dia ny be ny tanàna lalao ravalomanana. Fa hoy hoe normal be nge zany zavatra any satria tadio tsara fa tsy nitovy loko tamin'ny fitondrana fanjakana fohy be izy ary nijaly tamin'ny resaka fitantanana kanefany malgré an'izay rehetra izay hitantsika fa nisahatra niova kosa teto amin'ny tanàna fa amin'izao fotoana izao zany dia mitovy loko somatsara nkeny be ny tanàna sy ny anivon'ny fanjakana fohy be fa maninona n'izao no mitranga bilan hoy itsika katastrofika. Mifanalavitra tanteraka amin'ny vinavinam-bola tokony hiditra ao amin'ny komina ny vola niditra tamin'ny taona 2024 tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana ny komina ka nankara mampiasa aza tara foana amin'ny fandoavana azy. Eritrereto anefa ny vinavinana volana eritreretina ho ampidirina ho an'ny 2022 ka manodidina 9 miliara ariary. Dia eritrereto 29 miliara ariary ve miditra? Misy mahomby ve zany fitantanana zany? Tsy mahomby zany. Zay ny tiako tenena hoe tsy tokony haniliana tsony ilay volan'ny commune. Royalties ou pas royalties. Hatramin'izay teto tsy nisy SMGD, tsy nisy SMA, tsy nisy MEV, vitan'ireo teknisiana nampiasan'ny commune ireo tompoko ny asan'ny commune. Ny farany androany fivoriana ara-potoana voalohany teo amin'ny ivon'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ity taona ity izay naharitra 10 andro. Nandritra ity fivoriana ity nandiniana ny teto-bolan'ny komina, ny fitantanam-bola eo anivon'ny komina ary ny hainoana ny tatitra nataon'ireo tompon'andraikitry ny sampandraraha ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Eny araraky nampanantenaina dia andray ny vahiny voalohany sady isika amin'ity alina ity mpanolotsain'ny tanàna miaraka amin'ny tenanay sy Clémence Rarnirina no vahiny eto androany Randrenjarminy Malala na fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Papalala mpanolotsaina avy amin'ny antokotiko Madagasikara mazava loatra avy etsy amin'ny boriboritany fahatelo. Faly miarabanao Papalala tonga soa ato anaty fandaharana. Faly miarabanao Lili Rafarala ary fary miaraba ny namana rehetra indrindra ato amin'ny MBS ireo teknisianina rehetra ato dia makasitraka indrindra. Ady vomanga ny Kirijavoly izy ity Papalala ndao avy dia voamaso no pitsirina niatrika fivoriana ara-potoana voalohany isika tamin'ity taona 2024 ity fivoriana voalohany naharitra 10 andro izy iny niresahana makasika ny compte administratif resahantsika ny teti-bola fanampiny ary niresahantsika ihany koa ny tatitra izay nataon'ireo tale samihafa vita ny 10 andro nandeha ny fifidianana lany avokoa moa izany ireo natolotra tao anaty ny fanapa-kevitra ahoana ny fahitanao manokana indray ny fivorintsika ireny? Marina tokoa izany nanao fivoriana ara-potoana ny mpanolotsaina Antananarivo nanomboka tamin'ny 27, 28, 29 moa nisy fety izany dia ny farany izy iny rasdiso tamin'ny 6 avril. Tao anatin'izay tokoa nandihana izay ladinika andresanao tao izay fa ny tena songadina tao anatin'ireny dia ilay zavatra asa izay hitsarana moa izany ireo mpanatanteraka rehefa ao anatina fotoana toy iny dia mandalo avokoa ireo tary rehetra manazava ny zavatra vita ny tao anatin'iny fiam-potoana dia 2024 iny dia rehefa nandalo teo ny tale rehetrarehetra dia samy nilaza daholo ny zavatra izay nataony dia rehefa henona ny zavatra rehetrarehetra dia raha mieno ianao zany dia ohatrany hoe be dia be zany zavatra natao zany fa rehefa tena nydinihanao akaiky ilay izy toa ohatrany tsy hita hoe inona ny tena vita, inona ny tena vita fa ny zavatra nisy aza dia mba nahenonao zavatra hafa koa tao anatiny izay tsy tokony miheno mihitsy nefa dia eno tao anatin'ny fivoriana iny ohatra hoe
ay tsy tany amin'ny ministera taloha ihany, tany amin'ny ministera nisy hoe nisy coffre vaky tamin'ny volamena fa atao amin'ny commune urbaine Antananarivo koa de misy dossier very eo ambony latabatra. Tsy hita tao ambony latabatra rehefa nanazava ny tale. Izy io moa de ohatran somary mahavariana ihany satria raha ny asa le tale ohatra. Raha zay ny tsara anazy satria hoe ny tsara ny asa natao zany isika. Dia hoe misy lay paka vola any amin'ny vahoaka any izay percepteur na ohatran'izany izay nahazo nazahoana taratasy hoe misy kolokolo tany ambadika tany raha zay zany no izy. Ary rehefa hitazana io kolokolo io zany vao afa voangona tao lay dossier efa hita tao fa efa nandeha tokony atao rehetrarehetra no tsy hita nanjavy ny dossier io de gaga ianao. Eto Antananarivo renivohitra misy an'izany. De rehefa nanjavy ny dossier io de ny atao zany tao anatin'izay sisa de ny hoe nidina amin'ny birao tsisy afaka makao amin'ny birao raha tsy zasy sisa. Fa tsy misy hoe aiza ny fikarohana ahoana ny tohan'ny zavatra very io mba halalan'ny vahoaka an'Antananarivo hoe asa tombontsoan'ny mpitondra ie zany raha ohatra ka tena ampihoizany lizy hoe tena tia tokoa le zavatra nisy. Tia reto tia le olona manao an'le izy reto olona reto. Fa de manjavona fotsiny ohatran'izay zany hoe efa raha mahazatra ve zany amin'izao fitondrano zao le manjavona. Efa tsy hitany de tsy hita. Sa ve tsy le fiteny malagasy hoe lasa ny alika vao manangom-bato. Indraindray koa so de hoe lazao fotsiny fa rehefa lazaina de malaza tsika. Laza ny tadiavina ozy izy ilay naninona teny an-tsena moa izy ilay fitenenana. De misy zavatra ohatran'izany ao anatin'ilay tanàna Antananarivo mampisalasala anao hoe rehefa nandeha ho anay manokana zany aloha tao amin'ny voameranisy anay sosialy anay aloha zany fanontaniana amina sosialy anay. Fa rehefa mihaino namana ianao de mitarina daholo reo conseiller namana fa ohatran'ny valiboribory ny zavatra heniny valiboribory ny zavatra heniny hoe zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Ohatra azavaiko zany ty hoe rehefa hoe ahoana ny SMGD io moa zany de mahabe resaka foana. Mahabe resaka izy io asa hoe tena mangarahara ve sa tsy mangarahara. Fa raha ny zavatra nisy de hoe nisy nanazava hoe miaraka mivory daholo zay moa zany tamin'ity ndray mandeha ty nisy an'izay hoe rehefa miaka miantso mpanolontsaina ianareo de aleo mba mitambatra daholo nareo miantso mpanatanteraka anankiray miantso directeur anankiray de mba miaraka daholo tsy mampety an'izay nefa de zao samy manana ny fanontaniana ao apetrany ary samy mitadiny valy ny ilainy ny any amin'ny commission tsy rairay avy fa tsy mitovy ny commission ny valy ny ilaina ho an'ny sosialy hafa mihitsy ny fanontaniana amin'ny sosialy azy. Fa le namana sasany zany dia mahazo valy boribory izy zay moa tsy niatso any SMGD satria tsy de miatra any amin'ny ananay loatra izy fa tany amin'ny commission hafa izy de malahelo le namana hoe rehefa tao an'le commission raisambe de nazavaina tao mihitsy azavao mihitsy hoe tsy makany any SMGD volan'ny commune fa miditra atao commune urbaine Antananarivo raha izay aza misy inona mamela an'le SMGD. Inona vola faiza zany mamela an'le SMGD ohatrany hoe atao fotsiny zay anazavana an'izay hoe alao tao izy fa rehefa mihodina io miverinao ihany lay raharaha. De ohatran'izany ny zavatra misy tao lirira faralaha zay le valiboribory azony namana zay de mampalahelo zany. Satria tsy afa-po ny namana CM amin'ny zavatra zay natao ho an'ny sasany. Ho an'ny sasany aloha misy mahazo afa-po. Dia teotsika no nahita hoe lany tokoa lay izy araky ny misy fa raha ny tokony ho izy ane raha tena mazava ary raha ohatra ka hoe tena nandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra natao de tsisy tokony raha resaka côté administratif sy namana zany tsy de tokony hisy ampananana ny namana zany satria vola mivoaka zany. Fa le izy le tany amin'ilay tatitra zay natao mihitsy ny tsy mazava. Ka ilay tsy fahatomombanana eo amin'ilay zavatra handrasantsika mpanolontsaina man zay rafitra mpanara-maso rehefa tsy azona valiny mazava de eo no mahatonga an'ilay hoe ho aho manokana aloha de tena hijoroako mihitsy ny hoe manao tsia atao anatin'ilay compte administratif satria ohatrany hoe mivalidena zany tsika micautionner an'ilay zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy sy tsy misy fangararana asa raha tsaronao pampalala fa anisany tena mba nanaitra anany shokekely anaty zavatra ty hoe rehefa tonga hanao tatitra ny tale général ny société municipale d'assainissement na ny SMA
de zao no nambarany hoe za moa tsy de tsisy document tsisy ninona omeko anareo fa za tena tsy niomana ny anao tatitra aminareo mihitsy fa tatitra ho an'ny conseil d'administration no nomaniko. Valiteny tahaka izany ve mendrika ho ana rafitra manara-maso anao, ianao le arahamaso le rafitra mpanara-maso nomenao valiteny tahaka izany, toa sahala amin'ny famadika mantsy lay andraikitra pampalala ao anatin'le izy de araka ny nambaranao teo resaka SMGD hoe fanazavana no angatahana ho an'ny namana manokana ane Clémence Ranirina ohatra nanontany an'le hoe manao ahoana ny fandehan'ny remboursement ataonareo amin'ilay volany kinapo 111 milliards d'ariary. Fa rehefa mipetraka iny fanontaniana iny de rehefa navaliny hoe manome vola tahaka izao isam-bolana izahay, de rehefa nitotaliana le vola lazaina fa nomeny isam-bolana nandritry ny herintaona mihoatra lavitra n'ilay vola ao anatiny nampidiriny ilay SMGD de mipetraka amin'ny fanontaniana ary normal be raha mpanolontsaina manara-maso no manontany an'izany hoe de taizary zany ty elanelana ty enao anontaniana hoe ohatrinona ny arotsaky ny commune makany aminao amin'ireny royalties sy ny sisa izay resahana reny tsy mipoitra le taremarika de fatezerana sy avaly boraingana no avaly de hoe mampalala hoe lojika be minao fa ianao nitovy tamiko nanao tsia koa satria tsangatanana moa nitoka de hitany ariary tao izy nanao eny sy tsia fa malasa saina fa de reny zavatra nitranga tao anatin'ny fivorintsika. Ohatran'ny misy zany mety mieritreritra hoe rehefa mandeha makao de alefa dahoara fotsiny. Fa le izy anefa mpanolontsaina nge mandinika sy mamakafaka an'le zavatra omena azy. Any ianao mahita zany de indraindray niresaka ny solafatra ihany. Misy misolifatra ihany de hita hoe ay misy zavatra ohatran'izany zany ato. Ohatra zao misy ao fanontaniana ty fa maninona moa eo amin'io kianjana Ambojatovo io zaridaina Ambojatovo tokony hisy trano eo. Efa lanitsika tao amin'ny mpanolontsaina zany tokony hisy trano fa le trano tsy nisy. De rehefa nanontaniana io trano io de hoe niembitra le orinasa anankianao azy. De rehefa niembitra ny orinasa anankianao azy de nataonaka izy vola nanaovana cabinet. Fa maninona moa raha nentina teo amin'ny mpanolontsaina hoe ty enge tsy raikitra fa nanaovana cabinet. Fa reny ty mba asa mba lazaiko amin'ny olona ihany ty namana lera farala satria amin'ny mba mijery atao anatin'ny TFB ty manko be da be maka lesona sy mijery zavatra ao anatin'izy io. Fa ty mba lazaiko misy manontany ao hoe raha manao trano rihana tsisy rihana fa 8 metra fa zao de ohatrinona ny lany ohatrinona manao azy fa le bloc sanitaire mitsangany reny mba tsara fantatry ny olona ihany hoe volam-bahoaka ve reny zany volam-bahoaka moa zany sy nivoaka tao amin'ny Antananarivo. Fa reny ane ka anelanela ny 80 millions ka hatramin'ny 95 millions FMG manao azy. Ireny zany ary reny na de misy aza zay koa aloha fa tsy betsaka ro natanatenana natany vahoaka n'Antananarivo koa reny zany. Natenenina tao anatina hoe fanatanterahana zavatra ohatran'ireny teo Antananarivo reny vohatra fa betsaka ny tokony natao fa reny zany no nisy. De fa maninona moa no cabinet koa nanaovana an'ilay vola satria ve reny ve misy asa. Aleo tsy miteny zay. Manaraka namana manaraka se malele. Namana mpanolontsaina toavina Ralambo Mahay anisany napaka-peo taorinan'iny fivorintsika iny pampalala ary nanao antsoava izy ny amin'ny hoe tsy mety tsony zao fitantanany be ny tanànanay nandretsy toainy zao de niantso ny mpanolontsaina rehetra izy hiaraka aminy iombon-kevitra aminazy ary anisany nanaova ny antso manokana mihitsy ny mpanolontsaina avy eo anivon'ny MMM ny hoe mba hiara-dalana aminy ao anatin'izay tsy fankasitrahana intsony ny fitantanany be ny tanàna zay. Te antany ianao pampalala hoe ianao manokana manahoana miombo-kevitra amin'ny antsoavina nataon'ny CM toavina Ralambo Mahay ve? Raha ny zavatra misy lilira farala dia valiko amina fomba tsotra le izy. Ny CM toavina Ralambo Mahay na fomba fijery no Antananarivo. Ary anisany nakasitraka ny be ny tanàna izy tamin'ny voalohany. Zay aloha zany. Fa rehefa izy moa zany tsy mahita tsony hoe aiza ny lalana hitondrana izy ty fa makany an'inona tsika. Dia raha izaha zangy mpanohatra de mahavaly zavatra be dia be ngamba zay mampanohatra zay. Anararoatra kely pampalala satria ianao manatombony be samy mpanolontsainy tanàna sika fa ny tombony ho anao manokana de zao sady teo ianao tamin'ny fitantanany neny Lalao Ravalomanana tamina be ny tanàna azy efa mpanolontsaina ianao
tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao izay hitantana ny be ny tanàna anay Andriatsitohaina dia mbola mpanolontsaina ianao zany hoe ianao zany tonga amin'ilay fiteny vahiny hoe bien placé, tsara toerana mihitsy ianao hanao fampitahana. Zava-misy tamin'ireny Pampalala dia izao. Voakihana mafy ary anisan'ny tena teboka izay nanakianana mafy any Ramatoa Lalao Ravalomanana any amin'ny hoe tsy fahombiazan'ny fitantanana ny tanàna ny resaka fako tamin'izany fotoana izany. Tabatabaina hoe avereno amin'ny commune ny fitantanana n'io fako io tena tsy mahomby. Nefa dia mahalala tsara ianao mampanolo-tsaina tamin'izany fotoana izany ianao fa tsy mitovy loko amin'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany ny teo anivony fitantanana ny tanàna Antananarivo mazava loatra fa nijaly be ianareo tamin'ny lafin'ny arabola sy ny karazany tena giazana ny fahafahana rehetra ahafahanareo manao zavatra fa ny zava-misy ankehitriny dia mpanolotsainy be ny tanàna amin'izao fotoana izao ianao be ny tanàna izay mitovy loko izay aloha hatreto mitovy loko amin'ny mpitondra fanjakana heverina hoe tokony hisosasosa ny zavatra rehetra nampanofisina tao anatin'izany manahoana ny fahitanao an'izao zavatra mitranga rehetra indrindra ny fako man satria manaitra kely ihany ny Pampalala rehefa niteny ny tale général ny SMA hoe ny volana décembre hatramin'ny volana févroary eo izy no tena avo be ny taux de remplissage na le hoe hafenon'ny bac à ordure zany ozy izy eo le izy ny tena avo be satria tonga ny voankazo rehetrarehetra miakatra daholo dia firony zany taux de remplissage resany zany dia hoe eo amin'ny 700 isan-jato eo ny maximum dia gaga satria omaly azo nandeha teo amin'ny lalana Ambohipo iny fa tena angamba ny x5 x10 ny angezan'le bac à ordure ny avon'le fako tsy fantatro tsony hoe inona ny pourcentage fiteny an'izany hoe ny taux de remplissage an'izany fako zany dia tena te hantany ianao satria ianao nandalo an'ireo fitantanana anankiroa ireo afaka manao fampitahana tsara. Zao zavatra misy Lili Rafaralahy tamin'ny fitondran'ny Andray Lalao Ravalomanana aloha dia tsy anjara ny commune urbaine Antananarivo manala fako eto Antananarivo fa mbola anjara ny ministeran'ny rano. Zay no izy. Fa tena ny olona mijery zany manko tamin'ireny dia rehefa te hiteny dia miteny foana hoe Lalao Ravalomanana amin'ny fanfakona Antananarivo fa tena tsisy tokony hidirany ireny fa ny fanalana fako tamin'ireny dia tena mbola ny ministeran'ny rano no nanala azy ary nisy aza nefa tamin'ireny dia anteniny tao amin'ny commune urbaine Antananarivo hoe ameo amin'ny commune urbaine Antananarivo ty fanalana fako ty. Raha na tena namena ny commune urbaine Antananarivo zany tamin'ny andron'ny Lalao Ravalomanana zay izy ny azony tsarana hoe nety afaka amin'ny fako sa tsy afaka. Nefa na izany aza nefa na izany nanam-panolotsaina manokana ny Lalao Ravalomanana rehefa tena tsy afaka amin'ny fako teto Antananarivo dia nandray andraikitra ny mpanolotsaina manokana niaraka amin'ny mera niaraka an'ireo depa mpanatateraka rehetra tao amin'ny commune urbaine Antananarivo nanao-ezaka nanalana fako teto Antananarivo renivohitra nanala fako nakeny Andralanitra ary de zay nahitan'izany satria mba anisan'ny niaraka teny anaramaso an'izany zay zany tao anatin'izany izany fotoana izany tsy anjaran'ny commune ho izy tamin'izany fa nandray andraikitra ny mpanolotsaina manokany neny sy ny be ny tanàna ny Lalao Ravalomanana nanalana fako teto Antananarivo. De miteny ianao hoe manahoana satria mampitaha de io zany rehefa mbola tsy eo ianao de hitanao dolodolo ny zavatra rehetrarehetra fa rehefa eo ianao namen'ny fanjakana aza zany satria namena hoe io amin'izay raha fa amena commune urbaine Antananarivo ny fanalana fako de raha izaho manokana amin'ny mpanolotsaina de tsy gaga raha tsy afaka ry fako eto Antananarivo. Ny antony de efa nisy mpanolotsaina nanontany tamin'ny fotoan'androny raha tsy miditra ve zany ny etra ny trano eto Antananarivo de tsy afaka ny fako eto Antananarivo de efa niteniny de ny directeur'ny SMA tamin'izany fotoana zany hoe mazava ho azy de io fako io tsy afaka na tsika ny zao fa volana avril tsisy ledy sy tsony ange zao fa io fako tsy afaka etseroa. Inona ny antony? Toatra misy camion ihany ny commune be da be ihany ny tomobile ohatrany mandeha fa ny fako tsy afaka. Fako tsy afaka.
Vita be iny le teneniko hoe ery Soavy Masoandro ery enikely le mandeha ho any Ambatolampy tsy mahafotsy iny ianao misy tena fako be teo de tamin'iny moa ny directeur no niteny hoe efa afaka le fako teo izy izy ny apahany. Fa za nandalo teo vao tamin'ny lahady patea tampaka nandalo teo mbola ny afaka aloha le tamin'ny arabe fa ny ato amin'ny ilany ato mbola feno ary tsy niany ihany. Nefa iny vavady mbo hitany makany amin'ny commune hafa tsika. Mivoaka eto Antananarivo ianao andeha ho any amin'ny commune hafa feno ny fako ary tsy mifako ihany fa ny rano maimbo. Raha mandeha ianao eo Pasapito eo an-dropoena Pasapito de jerevo de midina kely eo fotsiny ianao fa maimbo eo misy dalana misy kanala maimbo eo amin'ny arean'ny bus eo iainantsika eto Antananarivo zany. De ny rano mivoaka eraky ny lalana rehetrarehetra hitsetsy andaha vato eo tsitsy vao nandalo teo rano eo rano be ka rehefa tena avy zany ny orona de atao ahoana io. Fa io le tokony ho alana io zany le tenena hoe alana de alana motopop de tsisy gasoil de miahaka io de avelo eo zany fa tsisy gasoil. Asa fitantanana zany de za milaza aminao fa raha mifako eto Antananarivo ny afaka fa tsy afaka io ihany mitombo. Ohatra amin'ny parasy l'Afrika io zany alana ny anankiray liatsy amin'ny anankiray tsy mivongovongo eo ihany de vitantsika eo. Reny ake tsika nanao fanampy ake za manokana zany matsapa hoe itsika mpanolo-tsaina ty mange nanampy an'io be ny tanàna io nanao hoe atao aloha hiverina amin'ny rehetra taloha aloha io etratrano io mba azahoantsika mampiditra ny volan'ny olona rehetrarehetra de terena kosa ny olona mbo miditra ezahana manentana azy fa izy nijanona tamin'io. Zay indrindra. De miahaka io anao rehefa tsy afaka io vita ho azy io. De zao ianao miteny hoe ampin'ny ampin'ny fanjakana izy amin'io asa tsy haiko aloha. Any amin'ny lalana aloha le fanjakana ny hoe anao. Ka ny zava-misy pampalala mantsy de zao hoe misy an'le hoe redevance sur les ordures ménagères iny le ROM zany izay voafaritra ao anatin'le etratrano asaina ao aloha. De nazava tsara mihitsy fa nehoan-kivitrintsika avy eo anivony Antokotiko Madagasikara tamin'ireny fotoana ireny hoe ilay taha zay efa notakiana hatramin'izay de tokony tazomina fa ny fanaovana recouvrement nao mafisina raha tsy diso anisan'ny teny an'izay mihitsy ianao pampalala tao anatina fivoriana ny arahany rehetrarehetra fa zay foana moa ny zavatra mandeha hoe tsy henony sika de avy eo zany de le vahoaka indray no rahonana amin'ny hoe rehefa tsy mandohetra nareo de tsy miditra ny Rome de aza manantena fako voaroaka mampalahelo ihany zany zavatra mitranga zany ka ataona ankonana anankiray izay nandohetra trano ataontsika hoe 2 alina hatramin'izay moa no ivadika andohetra trano 10 hetsy vetivety eo nefa ny tranony aza mety tsy miofana zany akory raha mpanofaina anenge le olana ka rehefa bloqué amin'izay le olona tsy afaka mandoha ny letra de to lasa atao takalonaina ve le vahoaka hoe rehefa tsy andohan'ity vola be ty ianareo de eo ianareo sy ny fako ny fanambina tao tany amin'ny fampelezan-kevitra tsy niankina tamin'ny hoe inona na inona fa de izay ny toko fitaka fa ny atao no hita pampalala fa de rara be mbola iresaka tanàna ihany sika amin'ity fantaniako manaraka ty nandalo fetin'ny Pasika sika teo izay manokana tena maro be ny lozam-pifamoivoizana hitanay moto fiara sy ny sisa efa tsy apiko tsy moa ny resaka olana amin'ny resaka hoe taxi moto sy ny sisa fa izay tiako hatongavana de tena mampikaikaika ny maro ny resaka lalana eto Antananarivo ny resaka ianao teo hoe ilan'ny vato ny resan'ny pampalala teo fa tena ohatry ny manonja kely mihitsy ny rano iny rehefa mandeha ny fiara eo ambonin'le izy nandalo tany amin'iny faritra Ankasina iny tany maraina tena lavaka be tena tsy hita ny ilazana azy zay toerana rehetrarehetra ale tena potika tanteraka ny lalana jerevako ihany ilay misy lisitra moa nomeny izy ireo antsika tao anatin'iny fivoriana iny hoe reto ilay lalana zay kely de kely hoe endreketan'ny commune de misy ilay lisitra zay ho ataon'ny fanjakana fohy be fa hatreto aloha zany ny zavatra hita de tena mbola tsy voavaha ny olona ny lalana inona no azo ambara pampalala raha ny lalana hita Antananarivo dia tsy nety moa fa misy namako zay moana de aza ny teny an'izany tsony le tsy hoe mampiteny moana fa na ny jamba aza na mahiratra rehefa jamba rehefa mandeha tamin'ny lalana Antananarivo raha vao tonga io ange zany nijerevana ny olona zany ny zavatra tenenina ange ny tsananan'ny olona hoe vitany sa tsy vitany fa reo mpitondra Antananarivo reo ange tamin'ny tonga teo vao tonga teo fa za miteny aminao kosa aloha fa ohatrany hoe tena anao zavatra be ry zareo tamin'ny vao tonga teo fa raha ny Markazo Sol fanampenana lalana tamin'ny tebovolana voalohany iny izy tonga teo tena hoe za zany tena miteny hoe
tena manao zavatra reto olona reto. Aika iny a tena ohatran'le lazain'le rangahy lehibe nanatsatoka angady tamin'ny tany iny. Vao natsatoka andray mandeha ozy de tonga de nahazo 5 centimetatra. De nijanona teo kay le izy. Lalana eto Antananarivo tena manahirana no miteny azy. Eto Antananarivo tena manahirana no miteny azy. Nefa de eto ampovoan-tanàna eo de misy lalana tena alavitra manko toy ny ala ny vato tony a. Miohatra ny tanàna, miohatra ny ao amin'ny lapan'ny tanàna zany. Toantsika hoe mbola misy eo amin'ny 1 kilometra eo mahery kely eo. Fa eo amin'ny lapan'ny tanàna makao ambadiky ny ALG aty a Behoririka. Misy rano be koa angeo lilera faralahy. De ny olona manala azy eo, misy tovolahy eo manala azy am'seo. Akaiky ane zany. Reny rehetrarehetra reny tonga teo zareo tsy lavaka be reny fa mbola lavaka kelikely. Mandainga kosa aloha raha hoe tsy nisy lavaka teo fa nisy lavaka teo fa kely. Fa rehefa navela telo izy a, iny le tonga am'le fanoharana hoe omby akibe tsy nizairina. Fa omboloa zay vao hitadiavana hoe ahoana no anaovana an'ity. Tsy vita tsony io zany, tsy vita raha tsy hoe io fanjakana moa efa miteny hoe zany hoe fanjakana foibe no anampy Antananarivo. Anaovana lany Antananarivo. Fa nga moa Antananarivo ihany angano ny tokony ampiny fanjakana. Andana ampidolodolo reny any amin'ny commune rehetrarehetra reny. Fa ratsy ny lalana eto amintsika e. Tsy vita ny commune urbaine Antananarivo raha izy ny hanao an'io lalana eto Antananarivo amin'ny route lalana tokony ataon'ny commune. Ny anjara amin'ny fanjakana misy. Fa fanjakana moa ny hanao an'le an'ny commune de vitantsika eo fa malifaliana vahoaka io zany satria akaiky ny fifidianana. De hoe rehefa mandeha ny any amin'ny volana juillet any ianao, amin'ny volana septembre any ianao de eto Antananarivo mandeha lalana tsara de mieritriretinao hoe ino ny tsaronao zany, ty lalana tsara ty. Fa efa taony ianao teto tsy nanao lalana fa zao ianao vao hanao lalana eto Antananarivo. Ary ny tena matsikaiky de efa hifarana ny mandava hoe midina ifotony miaino ny vahoaka. Ary tsy vitan'izany lera faralahy fa resaka lalana moa zany ianao fa misy ange any amin'ny tany, mbola misy midina ange makany amin'ny fokotany any manakona olona ny ananonanany hoe inona ny zavatra tsy mety aty aminareo, inona ny tokony atao hoe. Misy an'izany ange. So vao anontany an'izany ve nga zany tsy fantatra talohan'ny akarana teo. De mampandredrisa. Hoe mampatorotory fanaterako ena ozy izy lay fitenena za mitarika mijery ny vahoaka anaty vahoaka mihitsy hoe mba jerevy ihany. Fa aza matiky ny anky loatra ny amalina. Fa zao mifavoazantsika. Raha mivavatenenina be da be. Fa ny zavatra atao tsy mifanaraka am'izany. Moa de tsy reraky ny mamerimberina hoe hoavy ny fifidianana tsoatsy fa tena dinio tsara ny safidy atao fa de misotro ny mangidy raha tahaka izao foana ny zavatra iainana. Akatokitsika eo ny resaka commune urbaine Antananarivo Papalala fa tsy atro ny tsy resaka kely an'isi satria alohan'ny anaovantsika ny fanodinana n'ity fandarana ity de nilatsaka teo zany ny vaovao resaka tsy fandriampahalemana no resahako kely eto satria dia nisy an'ireo jiolahy 4 zay lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana tany Tomasina zany io maraina io 4 izy ireo. Ny zavatra tsikaritra de izao ny zara ny namana izy ity moa zany zarainay satria izy no niresaka azy ny namana Mikaelis Kamindia Mahazo de nilaza atao amin'ny pejiny fa de ny confirmer zany izy nanamafy ny amin'ny hoe tena miaramila amperinasa ny anankiray tamin'ireto 4 zay lavon'ny mpitandro ny filaminana reto satria mantsy ireto jiolahy reto de nitondra n'ilay fitaovam-piadiana Makarov 9 mm izay tokony ny any ampitandro ny filaminana ihany no hanana azy ary de voalazany ao moa hatramin'ny anaran'ity miaramila amperinasa lavo ity Telo la Félix nomeny hatramin'ny numéro matricule sy ny sisa. Tena mampiorokoditra meno an'le vaovao Papalala. Tena te anontany ianao hoe tena mifotsotra amin'ny maha olom-pirenena miaina eto Madagasikara. Tena mbola azo itokina ve ny mpitandro ny filaminana raha mitaha amin'izao zavatra izay hitantsika sy raintsika tamin'ny maraina tao Tomasina zao. Ny fanontanianao valiako tsotra hoe azo itokisana ve mpitandro ny filaminana? Io zany Sonjoray Losa ozy izy ny fitenenana. Dia misy zany arak'izany zany de hoe misy mpitandro ny filaminana ao anatin'ny jiolahy sy ny namany. Fa misy koa angetsinina tamin'ny momba mpitandro ny filaminana tamin'ireny 2009 sy ny namandreny ange be da be ange ny raisina zany hoe namana de nampidirina tany lasa tafiditra tany anatin'ny reny ka tsy mpitandro ny filaminana rehetra kosa aloha. Fa misy ny tena mba mitandro ny filaminana tokoa.
fa reny zany tokony ataony mpitandro ny filaminana azalambo izy samy ao anatiny ao aloha miza amitsikato kosa ny tena ohatran'izao satria raha maheno angenao am'ireny resaka fahakidinapina sy ny namandreny any amin'ny de misy hoe misy mpitandro ny filaminana koa any anatiny de tokony diovy ny mpitandro ny filaminana zany izy samy izy ao aloha fa sady manala baraky zany a ny mamenitra ianao ary tandroko iaro ny vozina indray a ny lasa mpapango mifoaka ny akoho dia tsy mety zany fa tokony mba jerena fa mijalo ny vahoaka amin'ny fitandrona ny filaminana misy kosa aloha mpitandrona filaminana tena miezaka misy zao hoe vao tratra koa teto amintsika atao mpangaro pôsy sy ny nama sy namany de lasa ny jiola ve sanatry ny vava ny tarika amin'ny mpitandro ny filaminana sanatria de idefy mpitandro ny filaminana ve ary zany ny tokony anana mpitandro ny filaminana ampo-po hoe tsy maintsy raha izay kosa tsy alain'ilay sy am'baraka zay zany ny tokony ho izy mananampo-po mpitandro ny filaminana mandrisy an'ireny ratsy rehetrarehetra reny fa tsy fa mandrendreran'antso ny vahoaka zay kely ananana lasa ny zalahy zala aniny tsika tatika nge mety hoe milamindamina ihany fa ranony olona fa tena miaia nefa tsy afaka mody ariva ntsony jereo anaty bus zany ange zavatra misy eto amintsika eto Antananarivo ara misy an'izany de tsy hoe aleo mba tsy le hoe le président Ravalomana sy ny team sy ny ekipany mandeha makariny de tondrana mpitandro ny filaminana be da be fa jerevo reny a zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina reny fa mijaly ny vahoaka ia farany pampalala mbola andray vahiny faharoa moa sika atao anaty fandarana rehefa avy eo fa tsy arotro ny tsy resaka mahakasika ny fiomanana amin'ny fifidianana satria dia milona tanteraka ao anatin'izay hoe fanentanana ny olom-pirenena isoratra ao anatin'ny listim-pifidianana izay tsika eo anivony antokotiko Madagasikara ianao manokana mpanolontsain'ny tanàna fa avy eny amin'ny boriboritany fahatelo eny ho anareo manokana ho an'ny antokotima eny amin'ny 3e arrondissement inona avy reo fiomananareo am'izany fiatrehana ny fifidianana zany inona reo hetsika rehetra efa nataonareo za aloha eto Lilira Faralahy dia tsy misolo tena ny team ao amin'ny 3e arrondissement fa za koa samy tiako Madagasikara ao amin'ny 3e arrondissement dia mandray andraikitra am'izay fanentanana ny olona isoratra anarana ao anaty listim-pifidianana zay ary atoato zay dia misy hetsika ao ataonay amin'izay satria ahitana ny olona sady soratra anarana no ijery koa an'ilay lista satria efa ny teniny sy ny fa hivoaka ho any amin'ny fokotany io lista io a dia anentana ny olona izay ijery sy anara-maso ary indrindra re mbola tsy nisoratra anarana ny tena tsy mpisoratra anarana zany a dia reo lay olona efa tena somary lehibebe soratra tao anaty lista taloha de mieritreritra izy fa mbola ao nefa efa tsy fata efa tsy izy tsony ange le lista taloha iny fa ianao misoratra vaovao de zay mila resina lahatra mihitsy lay olona dia samy manentana samy manao daholo ny satria zay baiky nomen'ny filohan'ny atokotiko Madagasikara sy ny bureau politique dia samy mandray manandrify azy ny tsirairay ao anatin'izay fanentanana ny anan'olona zay tiana adidy zay a mba tsy ho latsain'ny tantara eto tsika rapitso raha afakapitso hoe za tsy nisoratra tany anaty listim-pifidianana nefa zao ny safidiko dia ianao ihany latsain'ny fiainanao tantaranao rehefa avy eo fa am'izao fotoana iainantsika zao a de andao raha mety anentana ny olona hoe andao tsika sorata anarana any anaty listim-pifidianana andana makany amin'ny fokotany hoeto ny karapanondro fa ty misy zavatra kely anankiray doblan moa zany le resahana ny teny an'izany seny fa za zany efa nisoratra tany amin'ny fokotany fa nanova karapanondro de mbola nisoratana indray koa tany rehefa nyteny aza hoe zany efa sora de amenanao ty fa rehefa doblan de voavonona lay izy manana fisy anakoroa eny tompoko atzay moa zany de lazay fotsiny zava-misy zay misy isainana zany ary misaotra ny amin'ny afatra feno nomenao pampalala ny amin'ny fanentanana ny olom-pirenena satria zay tokoa le efa tsokevitra be dia be le mieritreritra hoe efa tao de tsy tahitra ntsony kanefa lisitra vaovao ty resaka ty arak'izay hoe fanavaozana tanteraka na refonte no atao de manamafy an'izay fanentanana efa nentin'ny pampalala zay ny tenako ny amin'ny hoe tsy vitany hoe misoratra anarana fa ny fanaraha-maso hoe tena tafiditra marina ao anatin'ilay lisitra ve ny anarantsika ary misy fanehon-kevitra nalefa ny olona tamin'ny tambazotra zay nanaitra izy hoe rehefa tsy mandray ny andraikitra farany kely indrindra ianao no mandeha mifidy de tsy manana zoe menimenina ny amin'ny vokatra le safidin'ny hafa rehefa avy eo ka ampisainana izay ankasitrahana be dia be pampalala ny vahiny tato anaty fandarana tamin'ity alina ity antenaina fa mbola isiny manaraka atsoatsy mankasitraka indrindra sira betsaka indrindra Lilira Faralahy dia samotain'ny tompo daholo tsika rehetra dia
mahavitany adidy izay atao rehetra amin'ny tifirana ity fa dia Samiry vahoaka misoratra anarina atao fifidianana. Eny ary zay koa no manakatona tapany voalohany amin'ny fandaharana isento kely tsika ao anatin'ity hira fohy ity idirantsika amin'ilay vahiny manaraka rehefa avy eo izay mipatsivina ihany hoe Andriamatoa Lucien Ranefson izay mpanao gazety avy eo amin'ny radio Feon'ny Merina no vahintsika faharoa sady farany amin'ity alina ity. Ny Meksika, ny Atsimon'ny Amerika, nisy jiona pasifika. Tena mantika ilara, saina sy fanatsy ny vavakarla. Na liona kisona, kisana ny bola, valanga fo. Alino, nakony manambara fa ny zavatra ny tsara dia hira sy kitara. Ikaloli, mampahofo. País nada não vamos estão fora de crise. E ela morrera de polícia como se ela fosse devolver. Depois a um casarão é de engraçado tempo e uma aventura. Amigo, e na tão pensarão que a mulher pode não não levar. E passa de volar. Hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana ary sika tapany faharoa sady farany andraisantsika ny vahiny faharoa ihany koa ary arak'izay efa nambara tany am-piandohana dia Andriamatoa Lucien Ranefson izay mpanao gazety avy eo anivon'ny radio Feon'ny Merina raiky amin'ny zato teboka enina FM no vahintsika amin'ity alina ity faly miaraba anao izay Andriamatoa Lucien mandray anao tanaty fandarana Sailasao. Miaraba ny namana mpanao gazety Lilira Farara dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny televisionna MBS. Ya, zavatra ngeza be ary mamadika ny safidin'ny olona mazana ny tsy fahafantarana marina ny tantara Lucien ary ianao manokana heverina hoe tena anisany efa ela ny lomanosana atao anatin'ny tontolo ny fanaovan-gazety ankoatra ny ataoko hoe efa tantara rehetra mety efa niainanao ihany koa. Ohatran'ny tiako iverenana resahana kely satria voatsely sika no nanamarika ny 27 volana Martsa te resaka kely mahakasika an'ilay resaka hoe padesma sy MDRM anisan'ny be dia be ny tanora ataontsika hoe génération teraka tamin'ny taona 2000 ohatra izay anisan'ny fidy tsy mahalala akory izay tena tantara marina. Misy zavatra asitsika resahana kely ve mahakasika an'izay? Ilay izy angamba raha iverina amin'ilay tantara anahirana ihany satria ny azo ambara fotsiny dia nisy aloha ilay fomba fijeriny mpanjanaka ilay zarazarao an-jakana. Dia ilay zarazarao an-jakana no niteraka n'ilay hoe padesma sy MDRM satria ny MDRM moa zany ilay antokon'ny ty tanindrazana ny ty tanindrazana io moa zany ilay nitsangana taorinan'ny vitany ady lehibe faharoa 8 May 1970 dia fafantapantatra hoe tsy maintsy rosan'ny famezana fahaleovan-tena ny zanatany ny vahiny zany satria natsapa zany ny firenendehibe tany ivelany hoe fototra amin'izay ny zanatany fa nanampy tamin'ny ady lehibe indroa dia nitsory ihany koa moa ny 20 Jona fivoriana tany San Francisco tany États-Unis nijoro ny firenena mikambana dia ny 20 Febroary 1970 nijoro ny MDRM tany Paris dia niresadresaky ny MDRM sy ny natao tamin'izany nazo alalana tamin'ny frantsay io dia angataka ny fahaleovan-tena amin'ny fifampiresahana tsy misy herisetra dia neny frantsay moa le zarazao an-jakana io foana dia nitady fomba izy nanangana n'ilay padesma dia nitsangana ilay padesma fa rehefa tena nydinia na ny zavanitranga taty aoriana dia na ny padesina na amin'ny MDRM dia samy nanana n'ilay fitiavan-tanindrazana ihany fa nisy ilay fampizarazarana atao frantsay satria tamin'ny conférence de Brazzaville tanterana tany Brazzaville zany tareny général de Gaulle ataony 4 dia nikabary ny Norbert Zafy-Mahova zay padesma taty aoriana dia tsy misy hafa amin'ny resaka nataon'ny dokotera Raseta sy dokotera Vangelina Val zany hoe lay nisy an'ilay fampizarazarana ka io zany tiako resahana hoe amin'izao fotoana izao zany mbola be dia be ny ady hevitra hoe
i tsy taranaka MDRM, i tsy taranaka batisma, zava-nisy aloha zany. Raha malala fa colonel Ratsimandrava zanaka batisma, fa izy ny enina merina andrafitra fokon'olona. Remir Albert zanaka batisma, fa izy niady ho an'ny fanafoanana ny sivana tamin'ny République faharoa. Ary za moa raha nitafaresaka taminy de hoe za le tsy hitako tsony zay anaovako président no lavitra izy rehefa nifoanana ny censure tamin'ny gazety. Dikan'izany nitsoratra amin'ny farany Remir Albert hoe zanaka batisma. Fa ndraindray koa misy zanaka MDRM mety mampimebe araky ny filazany taloha, ka tsika akory tsy hitsavatra tsony angamba ty taona maro teoriana tsy any amin'le hoe zanaka ranona na zanaka ranona, fa misy zao fantatro hoe zanaka batisma mijoro mitsikera ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ary manazava amin'ny lafiny teknika, amin'ny lafiny ekonomika hoe zao no tokony hitondrana ty firenena ty. Tena tsara ny amantarana an'izay tantara zay. Rehefa mipaika ny 20 Martsa fahatsiarovana moa zany araky ny lazana azy, rehefa nisy vahinona teto nanao fanamariana an'izay hoe diso be le filazana hoe fankalazana, fa tena hoe fahatsiarovana satria de rana malagasy maro no latsaka tamin'izany 20 Martsa 1727 zany. Ianao manokana anisany misy mijoro foana rehefa tonga reny vanim-potoana reny amin'izao fotoana izao ny hoe bekotro maro olatra, mbola misy zato ohatrany te anontany ihany satria ianao maharaka le fizotrony tantara, mitombina ve izany zavatra any raha amin'izao 2020 zao tsika mbola maheno hoe misy andreo bekotro maro olatra niatrika an'izany 1727 Martsa zany. Misy angamba kajy tsotsotra 70 taona ny 20 Martsa. De raha 14 taona izy nitolona tamin'izany de 70 taona zany izy zao. Mbola be deaibe ny olona 70 taona mijoro. Raha olona naratra, nidiatra, niaritra ny mafy, de misy aza amin'nyeniko tamin'ny fahampelezam-peo mbola misy 300 taona hony. De noko nefa le olona miresaka tsy feon'olona 300 taona. Tamin'izay vao nanomboka ny feon'ny merina tamin'ny 770 dia nifandray taminay daholo reo mpitarika atao amin'ny MDRM reo zany. Nanana baobirao tao amin'ny RMN tao Analakely zareo. De ny zavatra nisy tsy hitako tsony reny olo reny zao. Zany hoe raha misy angamba mety azo isaina amin'ny ratsan-tanana, kanefa koa le azo isaina amin'ny ratsan-tanana tonga amin'le fitenenana hoe efa mandreko apatana fa tsy hoe mbola nde olona anao fihetsiketsena sy lahatra reo izay mpitolona tamin'ny 1770 tsy de mampiny loatra satria efa be deaibe ny lasa. Raha ny tokony isy tokony tsy de hisy ijoro tsony amin'izany satria raha ataoko hoe 14 taona ho any tamin'ny efa 14 taona zany tsy mpitolona zany. Raha atao 20 taona indray de efa enina amin'ny 20 taona. De sarotsarotra be ihany ny nona amin'ny hoe mbola misy an'izany hoe bekotro maro olatra zany. Anisan'ny resaka be Lucien resahana koa efa ikisaka kely ety ambany fotoana ankehitriny sika hoe ampifangaroan'ny olona ny fivavahana sy politika, hitsabahan'ny mpitondra fivavahana, ny fitondrana firenena sy ny fanaovana politika. Tsara ho marihana fa ny volana avril 2029 no efa nisy ny fitokanana ny fiangonana tao anaty rova tamin'izany fotoana izany, ary ny mpanjaka Ranavalona faharoa no niteny tamin'izay fotoana izay hoe fivavahana kristianina fa tsy fivavaham-panjakana tamin'izany fotoana zany. 100 taona taty aoriana de tsara ny manamarika fa teraka ary nijoro ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ny FFKM. Amin'izao fotoana izao fantatsika fa hiditra ny sehatra amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ny FFKM satria saro-piaro amin'izay fahamarinana izay, saro-piaro amin'ilay tsisy ny halatra sy ny voka-pifidianana tsy hoe ekeny rehetra intsony. Ahoana manokana ny fahitanao an'izay Lucien, amin'ny mampanao gazety, amin'ny mampamakafakanao sy ny fahitanao azy amin'ny ankapobeny? Ny tantaran'ny fivavahana kristiana aloha de tsy afeniny fa ny la Bible avant les canons izy ny tantara. Ny fivavahana kristiana naroso teto mialoha nakana ny tany sy ny fanjakana, ary nisy ny fandroana nataon'ny Ranavalona voalohan'ny maro ny mpitondra fivavahana anglisy famonoana martyra kristianina. Fa tateoriana moa zany niverina rehefa tateoriana nanomboka tamin'ny andro Rasoelina de niverina ny Lemesy, dia ny katolika verina ihany koa, de ny nititra ny anglikanina sy ny lotérianina. De rehefa nandinika koa nefa tsika de natsapa hoe ny fivavahana kristianina nanova ny fiarahamonina ihany koa, napiditra fanabeazana ho an'ny tsika rehetra, ary
be deaibe ny nahazo fahasoavana tamin'izany ny mpanambady masinina ny ampiangonana, ny zazakely atao batisa ny ampiangonana, misy ny batemy amin'ny katolika, ny confirmation amin'ny katolika, fandraisana fanasan'ny tompoka tikomenina amin'ny protestanta. De rehefa mandoa an'ity tany ity de ny varavara-mpiangonana ny varavara-kazo idirana sy voahana farany melony idirana varavaram-bato. De mahatsapa hoe ny fivavahana kristianina rehefa haitsika mitrandraka an'io de ahafahana mampandroso amin'ny firenena. Be deaibe ny tokony sy andinina ao anatiny io raha ny tantara-pirenena ny tao anatin'ny VVS efa tany nefa nisy FFKM satria nisy an'ny pasteur Veljon ry pasteur Ranjavola ry pasteur Zafy Mahefa ry Rabary, de nisy an'ny frère Louis Raphaël Rafringa, frère Julien, frère Venance Samanifatra. Reny zany tany zany de efa nisy endriky le FFKM tany de efa nisy ny fifanantonana teo amin'ny samy kristianina tsy mitovy finoana fa ahafahana mijery hoe fanotra, ahafahana mampandroso ny firenena ny fivavahana kristianina. Ka iveriko angamba fa raha miditra ny FFKM amin'izao fotoana zao amin'ny resaka hoe fanaramaso ny fifidianana de rariny satria aninona fotsiny moa izy toriteny de androaka devoly de anao inona nefa tsy anasoany vahoaka. Averiko fa tsy ampy zay fa de ilaina satria tena fijoroana vavolombelona fampandrosoana amin'ny firenena mihitsy ny fandraisana ndraikitra ary ny firenena malagasy de firenena républicaine, ny fifidianana ma républicaine république, ny firenena républicaine tsy mitsipaka amin'ny fivavahana kristianina. Rariny raha miditra ny fimbonana fiangonana kristianina eto Madagasikara mba hametrahana an'izay fahamarinana sy ny fahadiovan'ny fifidianana sy mifangaraharahan' zay eto amin'ny firenena. Ho anao manokana zany manahoana ny fahitanao le resaka hoe laïcité de l'État, anisan'ny resahan'ny olona be mihitsy mantsy izy io amin'izao fotoana izao. Ka io mantsy le laïcité io rehefa inona ny laïcité de hoe inona ny dikan'ny laïka de vahoaka an'Andriamanitra. De ny olona zany dikan'ny fandraisany sasany hoe rehefa laïka de tokony tsisy fivavahana mihitsy. Tamin'ny zareo Amerikanina mantsy ny azy ny filoham-pirenena de minina amin'ny baiboly. Ary ny azy izy mametraka hoe in God we trust izy hoe ny herin'Andriamanitra ny tokinay. Dia nisy filoha teto amintsika nampiasa an'izay hoe mampiasa baiboly rehefa minina. Fa iveriko angamba fa tsy tokony fanohitra amin'ilay fivavahana kristianina ilay lalam-panorenana zay satria safidiny iny manao an'le fiainanana ihany izy ho an'ny firenena sy ny vahoaka fa ny tanany fotsiny mipetraka amin'ny baiboly, tsy tokony misy olana ala izy fa ny baiboly anie raha ny tena marina anisan'ny zava-dehibe. Ary ny tombony antsika malagasy natikana amin'ny baiboly tamin'ny 20 Jona 530 satria ao anatin'ny baiboly io de ho an'izay rehetra mamaky sy mandalina azy ao daholo na filozofia na sociologie, droit, économie, gestion hatramin'ny politika sy ny ekonomia azo anatin'ny baiboly io. Noho zany tombony antsika nafana ny dikan'ny baiboly tamin'ny teny malagasy ary dia mahatonga ny malagasy tsy miala antsony amin'ny fivavahana kristianina io de satria mba voasoratra tamin'ny teny malagasy le baiboly de voavaky ny devoirainy de tafiditra any an-tsainy. De raha ny tokony izy ny baiboly tokony ilaintsika ary ampiasaintsika hampandrosoana ny firenena fa tsy hoe ngamba tsy isy voafitakatsony amin'ilay natao amin'ny vazaha taloha hoe la Bible avant les canons. Ya, tena arena be ny fahafantarana tantara ary everiko fa tsy indray mandeha tsy isan'andro isika no manana vahiny tahaka izao anaty fandaharana ka dia ararotina ny fanontaniana ireny zavatra maro samihafa ireny fa andao hiditra amin'ny zava-misy ankehitriny amin'izay isika. Andriamatoa Lucien ianao raha teo mpanao gazety misehatra ao amin'izany asa fanaovan-gazety izany nisy ny raharaha izay niatra tamin'ny mpanao gazety namana Andriamatoa Lola Rasomaro fantatsika tsara izay voatazona vonjimaika any am-ponja amin'izao fotoana izao te hiresaka kely mahakasika an'ilay hoe fahafahana maneho hevitra, liberté d'expression eo mampanao gazety. Tsika malala fa zon'ny olom-pirenena rehetra no maharaka sy mahare vaovao zontsika mpanao gazety ary adiditsika raha teo ihany koa no mampahafantatra an'izany vaovao izany fa ny zavatra misy zany dia izao hoe tao aoriana n'ilay fampidirana am-ponja an'ity mpanao gazety ity dia nidina teny amin'ny toeram-piasany foibe toerany la Gazette de la Grande Île ihany koa ny mpitandro ny filaminana nangorona ny fitaovana rehetrarehetra fiasana tao amin'izany toerana izany. Tena te antany ianao manokana hoe ahoana ny fomba nandraisanao sy ny fahitanao an'ireny tranga ireny indrindra mampanao gazety ianao.
efa nisy moa zany fanambaran'ny namana mpanao gazety maro samihafa hoe tsy miditra amin'ny lafin'ny fitsarana mpanao gazety fa ny amin'ny lafin'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety no resahana satria ianao teo nefa nampatsiahy hoe zoan'ny mpampalala vaovao ny mampalala vaovao an'ny olona ary zo ny olona ny koa ny ahazo vaovao amin'izay fampalalam-baovao hainy vaky jery ilainy. Misy ny olona tiany hoe gazety, misy gazety mahafinaritra azy sy mahazatra azy, de misy ihany koa ny radio mahazatra azy, misy ny télévision mahazatra azy, de le olona tratrany hoe ny sorona ny entan'ny la gazette de la grande île zany zao de very sorony ny olona reny satria ny gazety fandraisan'ny vaovao fa tokony ho jenana ihany sy avahana ny hoe Lola Rasomaro amin'izay nanenjehana azy tsy idirantsika iny fanjaran'ny fitsarana ny manao an'izay fa tokony jerena ny lafin'ny fampalalam-baovao sy ho an'le olona zay tokony mahazo vaovao avy amin'ny hainy vakijery zay nisy an'ny Lola Rasomaro. Ny zava-misy moa zany hatreto aloha de tena lasa manahirana satria fantatsika tsara fa ny ministry ny serasera tamin'ny fotoan'andro zay mbola tsy naministra azy de tena anisany tabataba mihitsy amin'izay hoe zo zay ary nyresahany tamin'izany hoe zo ihany koa ny midina an-dalambe, zo fototra hoy izy droit fondamental, droit absolu izy ny fidinana an-dalambe rehefa misy zavatra tsy mety amin'ilay vahoaka entina kanefa ankehitriny zavatra misy de tena zay tsy mitovy hevitra rehetrarehetra de antany mora MD zany avokoa ny zavatra mitranga fantatsika tsara amin'izao fa tsy idirantsika lalina hoe ianao teo ny andraikitry ny fitsarana ny amin'ireny raha samy hafa ireny fa tsy resaka Lola ihany fa efa fantatsika ny mahazo ny namana Roly Mercia zay tena efa sady tsy vitany ao anatin'ny tsy fahasalamana no tena efa ny taona mandroso sy ny sisa tsy misy fijerena mihitsy ilay lafiny maha-olombelona ohatry ny te antany ianao ihany hoe aminao manokana ve mahita ve ianao hoe malalaka ny fanehon-kevitra ho antsika ao anatin'izay sehatry ny fanaovana gazety eto Madagasikara satria tena lasa tsy maintsy misy zavatra ohatr'izany foana ve zany de misy mitsangana indray mivondron'ny mpanao gazety manao fanambarana ny amin'ny tsy tokony hanao tohinana an'izay zony hampalala vaovao zay ianao manokana ve mahatsiaro hoe tena malalaka amin'izay fanehon-kevitra zay amin'ny mampanao gazety ianao. Akarisy aloha zany rehefa misy le fisaborana de tsy malalaka tsy malalaka fa nazanatsanary tokony ho jerena ihany koa satria iny tsika koa mantsy mijanona ho fanambarana foana fa vita le fanambarana de inona ny tranga orinan'izay de miverimberina foana misy voasambotra izy de any de manao fanambarana ho avy zao ny fatelon'ny volana May de journée mondiale de la liberté d'expression de iny fa de ametraka voninkazo eny Analakely de misy fandarana be dia be amin'ny fampalalam-baovao de adihevitra de mijanona treo de ohatrany hoe miandriny amin'ny 3 May amin'ny taona moavy indray fa tokony heritreritra ihany le mpanao gazety inona tokony hanaovana asa mitohy sy ady mitohy fa raha ny zava-misy aloha indrindra tsika hiatrika fifidianana de tokony halalaka de zao zany de efa tokony halalaka tsika amin'le fanaovana ny asa satria tokony afaka milaza an'izay lazainy ny mpanao gazety ary ny olona ao averina foana hoe ny olona tokony safidy manana safidiny izy amin'izay radio na télévision na gazety vakiny de tokony avela lalaka regny olona reny raha tsy hoe miopefy loatra angamba misy tsy fanaran-dalàna ataony. Ivadika lafiny hafa kely indray isika anisan'ny resaka resahan'ny olona be mahabe resaka ny olana ny resaka mpitandro filaminana Andriamato Lucien atao ao ny zavatra misy de izao hoe mpiaro ny vahoaka sy ny fananana no hamaritana azy miresaka zany eto hoe mpitandro ny filaminana de na ny polisy na ny miaramila na ny zandary de ataoko ao anatin'izay avokoa fa ny zava-misy hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany fa ny hafarany amin'izao fotoan'izao de tena mirongatra be ny resaka fitsaram-bahoaka asa raha tsy kiaritra ao mandeha eny amin'ny tambajotra mandeha eny amin'ny zavatra rehetrarehetra eny ny antony de izao hoe to lasa tsy afaka mahatoky intsony ilay vahoaka sy ilay mponina hoe tena afaka hiaro azy sy ny fananany ve ny mpitandro ny filaminana ny zavatra misy de izao hoe lasa to fanehoana herisetra aza no saritan'ny olona satria resaka liberté d'expression sika senao teo fa ny zavatra misy ane mijoro ny vehivavy ohatra teny Beoririka hankalaza ny fahavalon'ny volana Marsa hanamarika izay fahavalon'ny volana Marsa izay satria andro ny vehivavy fa tena mpitandro ny filaminana lehilahy be dia be no mifanandrina aminy de tena lasa herim-pamoretana sy to fanehoana herisetra no hitan'ny olona ary mahatonga ny fanakianan'ny olona be dia be amin'ny resaka mpitandro ny filaminana te antany ianao manokana hoe
Manao ahoana ny fahitanao an'izay resaka mpitandro filaminana izay eto Madagasikara? Ny verina amin'ilay 7 marsa 7 marsa dia nisy ilay Sénégal nazy baiko, izany hoe miaramila afrikana. Io tsy Sénégal ihany fa misy maliana, camerounais, comoriana, sénégaly, avy amin'ny tany zanatany frantsay zany, dia ireo mibaikona manambonina vazaha. Dia tena mibaikona vazaha satria ny antony zany miaramila malagasy dia nitokisan'ny vazaha hoe amin'le fanaovana an'le asa famonoana ny malagasy. Ary zay ny antony hoe profet ny lieutenant Randriamaromanana nge nyvonoany vazaha satria nyfandray tendro tamin'ny MDRM sy ny tia-tanindrazana. Dia zay le hoe ny Sénégal nazy baiko, vazaha ny baiko ny Sénégal, fa amin'izao fotoana izao zany tokony tsy izay intsony satria miaramila malagasy ny babaiko ihany koa malagasy dia tokony tsy izay intsony. Fa mino fa tokony hiova amin'izay fa tsy izay intsony satria ho an'ny miaramila ny teny filamatra dia ho an'ny tanindrazana, zandary tanindrazana sy lalàna, dia ny polisy tanindrazana sy filaminana. Zany ao foana le tanindrazana zany. Dia le tanindrazana nefa raha ny tokony izy dia tena hoe le tany sy le vahoaka tompon'le tany. Fa nandray so ihany fa tsy izy rehetra mivoana fa ohatran'le mpitondra ny eritreretiny sasany hoe tanindrazana. Dia izay zavatra ihany tokony hotenena. Mino aho fa hiverina amin'ny tokony izy satria rehefa manaraka ny tantarany ianao tato ato moa zany dia ny gendarme no tena verimerina hoe manao an'le herisetra. Gendarme moa zany araka ny anarany dia hoe teny frantsay izy io le gendarme. Ary ny tantarany garde indigène izy io tamin'ny andron'ny fanjanahantany dia tateoriana lasa hoe gendarme. Dia ny tantarany ihany koa zay tombony ho an'ny gendarme ny fananany an'izay tantara zay telo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo zany enimpolo taona tamin'ity no nandraisan'ny malagasy ny fitantanana ny gendarme dia ny kapitaine Risara Ratsimandrava. Miaramila izy, Beremena izy dia navadika nianatra tany Mulain dia voaka manamboninahitra ny gendarme dia soloan'ilay généraly frantsay manana fiaviana sénégalais Bokino dia nanomboka teo dia malagasy. Ary tsika rehetra samy nalala io zany koloniely Ratsimandrava zany dia namerina ndrafitra fokon'olona, niaro ny mpitolona ary nalalaka teo amin'ny lafin'ny fanehoan-kevitra. Ka raha ozy ianao hoe ny somary injakenjana kely ny zandary za mino fa rehefa mandinika zareo ka matsiaro ny tantaran'ny koloniely Ratsimandrava dia nitsy ny diany satria riaria ho andry zareo zany ny koloniely Ratsimandrava zany nanana ny fitiavan-tanindrazana zany ary niaro ny rafitra fokon'olona, niaro ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra. Ya, andao resaka kely aty amin'ny tontolon'ny radio feo nomerina indray isika Lucien. Be dia be moa ny tanora, misy mahafantatra, misy tsy mahafantatra, ohatry ny ararotina ny fandaloanao ato anatin'ny fandaharana hoe radio feo nomerina raika amin'izao teboka enina, inona ny tena teboka mampiavaka anareo mitaha amin'ireo onjam-peo be dia be efa ireny rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina? Antananarivo sy ny manodidina raika amin'izao teboka enina ho ianao zany, raika amin'izao Antananarivo renivohitra dia ny enina zany amin'ny tantara merina imerina Entoko zany, Avaradrano, Ambodirano, Marovatana, Vonizongo, Vakinankaratra ary Vakiny Sisaony. Zay le merina Entoko. Fa ny tinambara zany ny radio feo merina dia manandratra sy mametraka ny sotoavina nampiavaka ny titomerina ary tsy hoe fanavakavahana akory fa ny faritra rehetra manerana Madagasikara dia samy manana mampiavaka sy mahizy azy avokoa. Dia izay ny safidiny hoe ho asandratra ny eto. Ary ny radio feo merina dia arak'ilay anarany radio de proximité dia na ny vaovaonay ary izy aleonay ngamba miresaka hoe nisy trano mainty etsy Ambohidraraba, zay resaka ny grevy ny dokerany Majunga satria ny eto zay tsy ianao ny Majunga dia ny eto. Dia na ny kolotsaina aza metimety aminay kokoa miresaka ny famadihana ry Manjakandrina na ry Mahitsy dia zay resaka fitapo satria lasa manao bingo manao matso. Fa ny avy any faritra dia aloha ny any no miresaka azy satria izy raha teo ny tena mahay azy ary ny tena koa miresaka ny azy ka misy diso dia sahirana ihany ny tena
faloha zay fantatray sy ny hitanay amin'ny fiainana andavanandro sy nylovainay tamin'ireo ray aman-dreninay no ampitainay amin'ny mpienoka radio feonomerina zany a dia mivoy an'le lafin'ny kolotsaina mampiavaka ny teto-merina ary eo anatin'ny fanajana ny fahasamihafana sy ny firaisam-pirenena nanaovana an'izany ao baiboly misy an'le hoe ny korintiana voalohany toko 2:20 ny fanomezam-pahasoavana samihafa ao izy misy ny aditiny maso aditiny sofina raha ohatra ka maso daholo de fahitana fotsiny raha sofina fotsiny de fahinona fa mifameno ny malagasy de zay mety afaka afahafana mampandrosan'ny firenena ka raha mametraka an'io zay de zay ary be deabe ny namana avy any amin'ny faritra mino an'io misy namana zany zao tany Sambava namanako ny asa tany zany de alefaso le retsy vetsivetsy kova io de le hira avy ety zany mirazay io de ary ny eto Antananarivo koa nge tian'ny hira avy any amin'ny faritra ny olona avy any amin'ny faritra tiany keo ny hira avy eto Merina zany rehetrrehetra zany ilazana fa manana ny maizy azy ny fahasamihafana eto amintsika ary zay dia sanjoro ary tsy menatra ary tsy matahotra nanoan'le radio feonomerina raha misy angambany ataoko hoe onjam-peo manana ny mampiavaka azy ary nanamarika ho amanokana tena nanamarika any eo amin'ny feonomerina satria hatramin'ny fomba filazana ny ora azany ianareo de tena hoe mitazona an'izay kolotsaina le mahamalagasy le tena mahizy antsika izay de be deabe ho an'ny tanora zay tsy mahafantatra an'izany hoe ahoana moa ny fiantsony amin'ny 12 atoandro eto ho an'ny malagasy mitatao vovonana sy ny sisa de mihaino radio feonomerina fa isaky ny adiny iray de horenao eo foana zany tena be deabe ny vakoka zay tsy tokony ho avera handalo fotsiny amin'izao ary ararotina ny fananana karazana onjam-peo ohatreny ianareo manokana hanamarika tsingeritaona raha tsy diso de te anontany kely mahakasika an'io hoe inona avy no antsipiriany tsara ho fantatra amin'ny fafito-ambin'ny volana jolay no fineritaona radio feonomerina fa natomboka meloma zany le fankalazana satria fandokafana no atao amin'ny alahady fa 19 volana avrilo avy zao tsy am'sisisika antanymena io zany dia rindrakira le rindrakira voambolana tsy de ampiasaina firy-tsony izy io fa lasa hoe concert fa nyrindrakira de gala des champs filaza azy tamin'ny 19 nanaovana azy voalohany tomy cinéma valtaona dia ny rindrakira hira tsy tao anatina teatra satria talohan'izay tany anaty teatra daholo ny hira de ny mpanakanto natsonay de ireo zokiolona mbola velonaina na azo tombonandro misy efa 5 taona raisina ohatra hoe fidy malala tombony lehibe ao antsika malagasy zany manana ray aman-dreny 5 taona mbola mira mbola mitendry gitara ary légende zay ngamba ny azo lazana azy niaraka tamin'ny Barzone tany Frantsa tany Europa tany de hoany keo Abel Ratsimba efa 20 taona mahery keo zany ny Alondrano nitarika Jean-Luc Lala efa 20 taona mahery Salomon Andriamanantena Mamrakotoary Malala Razedra dia hoany keo Narsoa tovandrenandraina fa ireo nefa miaramira amin'ny tanora raisina ohatra hoe fidy malala miaraka amin'ny Angolamerina tanora zany Mamrakotoary Malala miaramira amin'ny Sakelda ny Gasimiangola Salomon miaramira amin'ny Zaraseta ny Abel Ratsimba sy Andriamanantena miaramira amin'ny tanora any keo fa ny Raelson tanora any keo zany Zafindrolan Raelson de misy an'le hoe André Paniry tanora mbola tanora vo tamin'ny faefatra volana mars izy niakatsehatra voalohany fa mamelona ny sanganasany gabiany keo ka ho an'ny radio feonomerina zany de fanajana ray aman-dreny aloha ny voalohany indrindra satria matetika mantsy de ohatra ny miresaka foana ny ray aman-dreny efa lasa nodimandry le mpamorikira taloha zany efa maty fa ho anay zany aloha miambonahitra aloha velona de anasana atsika rehetrarehetra any keo amy voninahitra ny ray aman-dreny reo ary reo moa zany de niteny mihitsy hoe zay koa rehefa tonga hoe de tsofiny arano nareo tanora izy satria zay fokotaona 20 taona mahery afa-tsy noely angamba le telo amby 70 taona noely moa zany raisina manokany noely Sakelidalana satria iny le feony manga sady avo iny anisan'ny nandraisana azy keo ka ho anay zany de zava-dehibe loatra ny fanomezam-boninahitra andreo ary io any koa le fiteny razantsika amin'ny resaka io hoe antitra maimpiadikalo antitra ihany mangafe reo ary mbola manana ny maizy azy ary mbola mijoro tsara mbola mitendry tovandrenandraina zany mbola mafy be raha mitendry ary izy rehetrarehetra io ny mbola manana ny maizy azy ka de miantso ny tanora miantso ny ray aman-dreny any keo fa misy fahatsiarovana be deabe hoe no rehefa mino an'izany
mpanakanto zany amin'ny firy no fanomboana am'ro sasany a feonomerina zany de ohatran'ny radio rehetrarehetra miezaka no maro-potoana de am'ro sasany no am'sesesika tanmena amin'ny alady avy zao am'izay no anaovana an'le fampisehoana ka dia ansaina ampitiavana ny rehetrarehetra ary io moa fampisehoana io ohatran'ny radio nge tsisy fanavana hoe ny rehefa feonomerina de ny avety any meno na ny fampisehoana de ny avety any tonga fa de malalaka ho an'ny rehetrarehetra atsona ny malagasy rehetra jeran'izany fampisehoana zany fa hoan'ny zanaka mierina fotsiny kosa de ny afatra de aza de atao valalana ambory ray aman-drenitsika ireo omeo voninahitra io ary omeo lanja fa zay no verina fa fanomeza ary teny zao velona zao ry zareo de ankahirezina sy arabaina ia mankasitraka anao matsiaro kely fotsiny amin'le resaka hoe ianao hoe antitra mampiadikalo antitrantitra ihany ny antitrantitra ihany de todika kely any amin'ny lafiny politika koa fa tena ngeza be mihitsy ny fananana ray aman-dreny manana traikefa amin'ny fitondrana firenena ho avy ny fifidianana de tena mila misaina sy mandinika tsara hoe olona tahaka ny ahoana satria efa ny ainan'ny malagasy zany hoe nentina ray aman-dreny tena ray aman-dreny matoa misy mpitondra atao tena nantsony olona hoe dadany ary manahoana ny entin'ny tanora hitantsika ny zavatra nitranga be de be ny zavatra andrakandrana mampikaikay sy mampikolay ny olona rehetrarehetra atsipiko ihany iny tsy resaka inona kory fa fahitana ny hoe tena ny arahana hita sy ny arahana tsapa kosa tamin'ny fitondran'izany président Marc Ravalomanana zany maray aman-dreny azy ary de nipakatra any amin'ny fiainan'ny olona rehetrarehetra hatrany amin'ny lafiny hatrany ambanivohitra indrindra zany fampandrosoana ny Madagasikara zany ka de tokony ho saintsaina sy dinihana tsara zany fa ho avy ny fotoanan'ny fifidianana atsoatsy amarana ny resadresaka sika Lucien nafinaritra be ny fiarahana teto na izany zany toy ny vahiny rehetra de omeko ray minitra ianao anaovanao teny farany ve sa hoe amtinana zay voaresaka na mety misy zatra tsy nanontaniky ihany koa mbola tianao ambara anankiray ngambe ny zava-dehibe aloha zany de ny fanasana nataon'ny Lili Faralahy isorana izy isorana ihany koa Clémence Rarmirina zay tokony niaraka teto nefa noho ny fotoam-bita tsy malemy sampana de tsy teto izy fa ny zavatra tiako ambara zany de isika ainao manjery haino vaky jery de tokony miara-manaiky fa isika de mpifaninana sika fa tokony mpinamana ihany koa tokony hifameno fa tsy hifamono de zava-dehibe ny fanasana nataon'ny MBS ho an'ny radio feonomerina ary dia manasa ny mpieniny sy mimpanaraka ny MBS ihany koa anoatra nanay amin'ny tsingerin-taona fa 2020 fanokafana amin'ny alady zao etsy amin'ny sesesika an-tanimena de zay angamba Lilia fa be de be zay voalazy ankasitrana be de be ianao Lucien Ranefson zay ampatsahivina ihany hoe mpanao gazety avy eo anivon'ny radio feonomerina no vahintsika tamin'ny tapany faharoa tamin'ity alina ity hatreo ihany koa no anakatonantsika ny fandaharana kopatanina manokana ao anamana Clémence Rarmirina zay efa nitenena teny am-piandohan'ny fandaharana hoe no ny antony manokana indrindra moa zany eo amin'izay hoe mahatompona andraikitra azy eo anivon'ny taxi zay de misy raha ratsy azon'ny alana ka inontsika fa amin'ny heriny anio de hiaraka ety ihany zay miravavy ato anatin'ny fandaharana misokatra ho antsika rehetra ny fandaharana io ny laharana finday azonao antsony izahay ho an'izay fanrinao te hiakatra ho vahin'ny fandaharana Sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS mankasitraka manokana ny faly teo amin'ny lafiny teknika ary de mametraka ny mandra-piona ao amin'ny fandaharana manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy